Fahameramatsika tserereavindray tratra ity alatsinainy maraina fa raika amin'ny telopolo volana marsa ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao maraim-baovao zao indray fa atsika mandray ny fahamarinany. Alohanderantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indresan-danitra mbola very-pisaoranao izay ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao anay misaotra indrindra ray satria miasa io nivon'ny fiainana tsirairay avy ianao ary manome ny zava-tsoa ilainay. Mangataka aminao izahay ny mba tsy hamelanao anay irery fa ny asanao mandrakariva amin'ny fiainanay ka mba hitondra voka-tsoa eo amin'ny fiainana tsirairay avy, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fitombonana ra-panahiny ny fandraisana ny teninao eto. Tononona sy angatahana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mampiasa an'ireo fanomezana araka ny sitrapony. Taraina amin'ny Romanina 12:12 manao hoe ary aza ho anaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny mpifanavaozana ny saina. Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amen. Maro ireo mihevitra fa azo ny vola eo am-pelantanany ary ambarany fa manan-jo ampiasan'izany arak'izay tiany izy. Tahaka an'ireo olona tamin'ny andron'ny Noa no ampiasain'izy ireny ny fanomezana natoron'Andriamanitra azy ho amin'ny fanompoana ny tenany. Na ny olona sasany izay milaza fa malala an'Andriamanitra sy tia azy aza dia manao an'izany koa. Efa nampahafantarin'Andriamanitra azy ireny, indrindra fa ny sitrapony, efa niantso azy ireo izy mba hametrahana an'izay rehetra ananany eo an-tongony saingy manimba ny sitrapony ny fitiavany an'izao tontolo izao ary koa manamafy ny fony. Na eo zany antsona tsy Andriamanitra dia fiany mafy eo an-tsandrany ihany ny hareny, adininy fa manan-jo amin'ireny ilay mpanome. Takatry Kristy ny loza mety hateraky ny fitiavam-bola satria hoy izy manao hoe manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny mahatoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miantso antsika izy anio mba hifantoka bebe kokoa amin'ireo tombotsoantsika mandrakizay. Tiany raha ampiasaintsika ho amin'ny fanompoana azy ny zavatry ny tany rehetra izay ananantsika. Hoy izy manao hoe fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo an'izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy. Ny natao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrany Kristy noho ny amintsika. Madio sy masina izy nefa nivesatra ny fahotantsika rehetra. Nandroaka ny demonia tamin'ny teny anankiray monja izy ary nanafaka an'ireo izay nofatorany fakapanahy Satana, nefa ny fakapanahy izay tsy mbola niatra tamin'izana iza no namelezana azy. Nanangana ny maty tamin'ny fahefana izy nefa niaritra ny heriferin'ny fahafatesana na mpivarahontsana indrindra. Ho atsika no ny aretan'ny Kristy an'izany rehetra izany. Inona kosa no asetritsika azy? Izy ilay andrinan'ny lanitra no nilefita tamin'ny mpaharetana na noloana ny fanaovana tsinotsinona sy ny fitenenan-dratsy azy. Moa ve tokony heverintsika ho lehibe loatra ny fahafoizan-javatra ho azy? Moa ve isika tokony hisalasala ka tsy hanao ny fanompoana mety indrindra ho an'Andriamanitra? Ary fanontaniana farany napetrako aminao manao hoe inona loatra no zavatra tsy fohinao mahatonga anao tsy hanaradia an'Andriamanitra? Vavaka isika. Anay tsara indresan-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba ho voazonao ny fo matory, ny saina malemy ary ny variana ny amin'izao fiainana izao. Ary mangataka aminao ny fanahinao masina ny asa aminay tsirairay avy izao ka hibanjina n'ilay lanitra ao izahay fa efa tomotra ny andro. Aminaran'i Jesosy. Amen.
Sei piano